mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarabantsika rehefa ny mofinaina voalahatry ny sampana sekola lahatra fobe ho antsika rehafana dia ny bokin'ny apokalipsy toko 20 apokalipsy toko 20 andiny fafolo ka hatramin'ny faharoa 20 ihany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra na hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristy iny, satria nazera ilay mpiapanga ny raharahantsika dia ilay mampipanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho anareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Lay masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Mikasika ny famantarana na ny fahitana ilay momba ilay vehivavy mitafy ny masoandro izay nindreny ny dragona no aseho ny apokalipsy toko 20 ity. Ary mamara-pahana zany toko 20 zany indrindra dia fampahafantarana ny hoe avy aiza moa ny devoly, inona ny asan'ny devoly ary inona ny ataon'ny devoly amin'ny olona. Marina loatra fa tsy de tena manao zava-dehibe loatra ny firesahana ny devoly na nitaky izany ny soratra masina. Matetika ny atao amin'ny apokalipsy ny tena ahitana ny fampianarana vitsivitsy momba ny devoly. Fa misy kosa ireo boky sasatsasany izay ohatra ny boky apokrifa, laha ataontsika hoe bokin'ny Enoka ohatra, dia misy ny boky hafa dia miresaka momba ny fanaratsy ny devoly, ny momba ny démonologie manontolo mihitsy azy, zany hoe fanazavana momba ny hafaizan'ny devoly, ny ireo atanatohatra ho aminy sy ny sisa rehetra. Fa na izany anefa de tsy tian'ny Baiboly kosa tsy ho fantatritsika ny farafahakeliny tokony ho ilaina amin'ny fahalalana momba ny ratsy izay ahafahantsika manohitra azy. Ary dia aseho bokin'ny apokalipsy fa ny devoly dia tsy afa-tsy akory fa anjely ihany, voary tahaka ny voary rehetra, ny olombelona dia voary asa tanan'Andriamanitra nonona teto ambonin'ny tany. Fa ny anjely kosa dia voary na asa tanan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra monina any an-danitra. Fanahy zany ny devoly, tahaka ny anjely fanahy izy, ny olombelona kosa de nofo. Ary dia fanahy izy zay mahatonga azy hoe tsy mety maty intsony, tsy mety maty izy ary intemporel, zany hoe tsy miova intsony izy, tsy miova ny devoly, tsy miova na ino, tsy miova intsony izy, tsy mandaitra amin'ny fotoana, intemporel. Ny olombelona dia de nofo de temporel, mandaitra amintsika amin'ny fotoana, zay mahatonga antsika mbola afaka mety miova hevitra, mety tezitra be an'io de teny hoe za tsy hamela heloka olona, fa temporel tsika nataon'Andriamanitra hiova isika dia afaka miova isika. Zay mbola fahasoavan-dehibe mihitsy ny hoe fahafahan'ny olona mbola miova hevitra, satria dia nataon'Andriamanitra zay mihitsy, simba ny olona raha ohatra ka hoe tsy afaka miova hevitra. Fa ny fiovana de ilaina koa, ilaintsika maha olombelona tsika ny fiovana. Fa ny devoly kosa dia intemporel satria fanahy izy, tsy mandaitra aminy intsony ny fotoana, rehefa ratsy izy de ratsy foana. Ny olombelona dia mety ho ratsy an'io fa mety mibebaka, mety tsara dia lasa tsara raha-pitso. Ny olombelona mety tsara, fa ny devoly tsy tsara intsony satria intemporel izy tsika teo, tsy mandaitra aminy ny fotoana, tsy mandaitra amina inona na inona dia ratsy foana izy. Satria fanahy izy. Ary dia izay mahafanahy azay dia tany an-danitra izany mipetraka, nonona nataon'Andriamanitra tany, sangy nikomy tamin'Andriamanitra izy
Ary raha ohatra ka magnarangarana kely bokin'ny apokalipsitsika dia tiaka ny toeran'Andriamanitra izy. Arkanjely zay nisy anjely be de be ny bokin'ny Enoka de miteny hoe ray apatelony mihitsy ny boky apôkrify moa io zany hoe tsy leken'ny fiangonana zao Toamasina, saingy ny boky apôkrify ny Enoka de miteny hoe ray apatelony mihitsy ny anjely no nikomy tamin'Andriamanitra, tiaka ny toeran'Andriamanitra, ny arkanjely anankiray zay matao hoe Lucifer moa dia zay sandoka hoe satria Lucifer de rehefa miteny hoe nazahoana ny teny hoe lumière fa tsy serasera akory ny tenin'ny Jesosy raha miteny izy hoe izy ny fahazavana, tena fahazavana satria misy misandoka ho fahazavana. Dia i Lucifer misandoka ho fahazavana fa Jesosy ny tena fahazavana. Mahay mahatonga ny Jaona manazava hoe izy ny fahazavana sy tontolo zao, ny mazava namirapiratra tao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Jesosy lay tena fahazavana, fa lay arkanjely nikomy tamin'Andriamanitra dia fahazavana ny sandoka ihany. De vokatry fisandohana izay dia fakana ny toeran'Andriamanitra dia androany izy tsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia voavaly ny fanontaniana hoe aveza zany izy dia anjely ihany zay nikomy tamin'Andriamanitra. Ary rehefa nikomy tamin'Andriamanitra izy dia nidina tetỳ ambonin'ny tany. Io hitantsika io 1:20 loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly. Naongana izy zay dika ny teny hoe nazera, naongana zany izy, nalana teo amin'ny toerana izy lay matoa teny hoe naongana na hoe nazera éblété zany hoe ny teny hoe éblété dia avy amina tohatena antsony hoe balo zay eto misy dia tanysaina amina voambolana antsona hoe aoriste zay, amina fomba fitanisana mode zany antsony hoe aoriste passive zany hoe raha ohatra ka somary fakafakaina de hoe nazera fa tsy afakananao nazera aingana, nazera nadaraboka ary nadaraboka tsy afa-miarina tsy afa-mitraka, zay ny azo ilazana azy. Lay milaza hoe aoriste passive de milaza hoe tsy afaka nandà izy ary fihetsika ataotsika hoe mahery no nandravanana nadaraboana azy ary ndray mandeha ihany, tsy tafarina ntsony izy rehefa nadaraboka indray mandeha. Zay le teny hoe éblété resahantsika teo. No zany dia tsy tokony mampanahy mihitsy ny hoe herin'ny devoly satria efa nadaraboka izy, efa natao hoe balo moa zany dia natsipy, fa ny éblété de milaza hoe nazera nanakipily na nadaraboka ka tsy tafarina intsony. Dia efa naongana zany izy saingy naongana kosa izy fa tsy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nidina tetỳ ambonin'ny tany izy nanimba ny olombelona. Ny faharoany zay ataony zany dia manimba ny olombelona izy, manimba ny olona, ny tany sy zay rehetra eo aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, tany sy ny rano. Zany hoe raha maka ny bokin'ny Genesis tsika dia aseho ny bokin'ny Genesis fa mandrafitra ny tany, mandrafitra ny tany zany lay globe dia ny tany sy ny rano. Ary dia ny dikan'izany de zao nosimban'ilay ratsy zany ny tany sy ny ranomasina, zany hoe ny tany sy ny rano zany hoe zay ny olona sy zay rehetra fonenany zany dia nosimban'ilay ilay ataotsika hoe lay ratsy. Dia ary tsy vitany hoe nidina tonga tetỳ ambonin'ny tany izy animba fa tena tonga amin'ny fahatezerana amin'ny haromotana mihitsy vokatry ny fahatezerana satria resahantsika teo hoe éblété zany hoe éblété hoe nalana tamin'ny toerana nisy azy. Ohatry manao hoe ny devoly dia nalana zany naongana zany satria nikomy tamin'Andriamanitra. Fa inona no ny faharoa zay aseho amin'ny bokin'ny apokalipsy ho toetran'ny devoly eto dia hoy izy manao hoe mpiapanga izy, mpiapanga ny rahalahintsika. Dia lay mpiapanga eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Hitantsika amin'ny tantaran'ny Joba io
itoetra ataontsika hoe piapangy io katagora ho ny teny grika katagora kata selon na hoe contre tsy maninona zany hoe araka an'iny amy fanohitra amin'ny katagora agora zay milaza ohatra hoe place publique na toerana na tahaka zany a dia zany hoe lay mpiapanga de milaza hoe mpanala-paraka mpampianjaanja zay no azo ialazana azy mpampiariary imasom-bahoaka mpanaboridana io imasom-bahoaka zay no azo lazaina am'le hoe mpiapanga manao zay ampitafienatra zay lay atao hoe katagora milaza manao zay ampiariary eo masom-bahoaka ampitanoloka eo masom-bahoaka zany dia azo lazaina hoe lay katagora lay mpiapanga zany de zao midevoly mamaky any devoly zany de zao hoe miapanga ny rahalahintsika hoe boky ny apokalypsy zany hoe manao zay ratsy endrika ny rahalahintsika manao zay ampamenatra ny hafa manao zay amparesy tondro ny hafa aresy tondro maso manao zay ampiondrika manao zay ampianjaanja ampitanjaka ny hafa io masom-bahoaka zany rehetra dia asan'lay ratsy hitatsika eo amy bokyny Job io Joba dia nampangain'lay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra nampangain'lay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra hoe Joba nge pikaramy Joba nge tsy mpivavaka Joba nge intéressé matoy izy mivavaka de satria mihinao zavatra be dehibe enao nge Andriamanitra karamainao ny olona de mivavaka aminao hoe tahinao izy de mivavaka aminao hoe fa rehefa tsy mihinao fitahina nge de tsy mivavaka zay le mpiapanga zany hoe le mpiapanga zany de zao manao zay ampisaraka an'Andriamanitra tamin'ny olona manao zay mampisalasala ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra koa hafafijery amin'ny olona zay ny dikan'le fiampangana dikan'le fiampangana zany de zao mampisaraka takalaza zay mahatonga fampiahiahina mahatonga fifampiahiahina eo amina olona anankiroa eto moa zany de Andriamanitra sy ny olona hitatsika koa eo am'ilay ty hoe katagora ty eo am'ilay hoe lay vehivavy azo nijangajanga Jona toko fahavalo dia rehefa nametra-panontaniany Jesoa aiza le olona niampanganao teo le mpiapanga zao dia ireo fariseo sy mpanorandalana nitondra ilay vehivavy teo am' Jesoa hoe azo ola-tanana nijangajanga ty vehivavy ty de niapanga zay le katagora niapanga nanao zay ampamenatra ity vehivavy ty nanao zay ampitanondrika azy nanao zay anao zay ahafa-baraka azy ka de nitondra azy teo am' Jesoa zay le katagora ary dia ny asan'ny devoly zany de zao manao zay mahafa-baraka manao zay mahafa-baraka mpepanga mpampisaraka mpampiady betakalaza mahatonga ny olona mahatonga ny fifandraisana ivaha mahatonga ny tsy fifampitokisana intsony zany dia ao anatin'lay teny hoe mpiapanga saingy zao rehefa malala tsy nijanona tam'izay bokin'ny apokalypsy tsy nijanona hoe ny devoly de fanahy ny devoly lay ratsy dia mandrakariva moa tsy de meny baiboly anahana loatra izy Jesosy ary tsy de manome azy anahana loatra fa tonony hoe lay ratsy lay ray nilainga sy ny tahaka zany satria matetika ny anahana de milaza fanajana ary dia tsy nomena anahana akory izy satria tsy ilaina ny anarana fa reo mpamary toetra na adjectif zay milaza ny toetrany no ilazana ny devoly ao lay mpampisaraka lay mpampiady lay adversaire lay mpandainga lay ray nilainga izao tontolo zao sy ny sisa rehetra no anahana ny lazana azy io dia tsy nonona kosa nefa ny bokin'ny apokalypsy nylaza eto manao hoe zao ny hoe izy dia zao ny toetrany fa mahafilazantsara ny filazantsara eto am'ty bokin'ny apokalypsy dia efa resy izy ary nomen'Andriamanitra atsika azotsika atao tsara ny mandresy ilay ratsy efa nomena atsika ny fiadina hoety mandresy ilay ratsy dia hoy izy manao hoe ny ranony zanak'ondry zafady zany hoe lay rano zanak'ondry zany no fitaovana raha zay azo ilazana azy no ny rano zanak'ondry dia resy ilay ratsy raha mitentsika hoe rano zanak'ondry eo dia milaza zavatra telo lehibe
mazava hoazy zanak'ondry resahanao de Jesosy ery ambony ery moa de ty hoe ary ny fahefan'ny Kristy, zanak'ondry resahanao dia Jesosy, ny rano Jesosy zany a de milaza varavakely milaza zavatra telo lehibe ny hoe lay rano zanak'ondry no mahatonga atsika na resy de voalohany indrindra de zao ny rano zanak'ondry re midika fitiavan'Andriamanitra, midika ny fitiavan'Andriamanitra ka na de teo azy zany ny fiampanganana ataon'lay ratsy dia lay rano zanak'ondry zay nanasa atsika de nanjary na ny fitiavan'Andriamanitra de nanjary tsy lay toetratsika zay nampangain'lay ratsy akory no hita fa itsika voadio noho ny rano zanak'ondry, manambara ny fitiavan'Andriamanitra le rano zanak'ondry faharoa eo. Ny voalohany eo zay midika hoe nosasan'ny tompo tamin'ny rano isika, fa ny faharoa le rano zanak'ondry koa de midika hoe fampihavanana, lasa tsy tafasaraka amin'Andriamanitra ntsony isika fa noho le rano zanak'ondry no lay Jesosy maty amin'ny hazo fijaliana de zao vita le fampihavanana ka tsy tafiditra eo anelanelantsika sy Andriamanitra intsony le ratsy fa tonga zanaka itsika, tonga prailova amin'i Kristy io Paoly amin'ny Romanina 7 zany hoe tonga miray aina amin'Andriamanitra ka tsy azon'lay ratsy sarahana amin'Andriamanitra intsony satria mitafy an'i Kristy itsika ho Paoly, zany hoe lay rano zanak'ondry a dia nahatonga ny fihavanantsika tamin'Andriamanitra, nahatonga ny fanadiovan'Andriamanitra atsika ho afa-keloka satria nandray ny famelan-keloka itsika. Fa ny fahatelo de zao midika an'lay hoe rano zanak'ondry koa dia milaza fandresena mihitsy, milaza fandresena ary noho izay toetrany rano zanak'ondry ndray no mahatonga atsika hoe maharesy lay ratsy. Fa fitaovana faharoa zay hoentsika mandresy lay ratsy koa ny bokin'ny Apokalipsy dia ny filazana azy, ny teny filazana azy, zany hoe ny fitantarana momba an' Jesosy amin'ny alalany hoe ny olona rehefa mahatsiaro voavela heloka, rehefa nandray ny famelan-keloka tsika, nandray ny fampihavanana nataon'i Jesosy to amin'ny hazo fijaliana ao atsika ka dia tonga mahatsiaro zanak'Andriamanitra, mahatsiaro voavela heloka de zao amin'ny alalan'ny filazana, zany hoe fitantarana an'Andriamanitra, fitantarana momba an' Jesosy dia resy lay ratsy. Zay ny mahatsara ny hoe tsy hoe mahatsara fotsiny ihany fa mahatonga atsika mila miresaka mitory ny filazantsara, ny fitorizantsika filazantsara dia mahatonga lay ratsy resy. Na reny tononkira reny fotsiny ihany ary, reny hira reny esitsika reny hira-pivavahana reny esitsika reny de zao tsy zakan'lay ratsy izy reny satria filazana an' Jesosy dia mahatonga ny faharesen'lay ratsy, ny hira, ny toriteny, izy rehetra filazana momba an' Jesosy, ny fampianarana dia manjary mahatonga lay ratsy resy. Raha ohatra ka mijery ianao ataovy hoe any amin'ny taonjato faha 8 na ataovy hoe tapany volana amin'ny taonjato faha 20 de misy fotoana taloha teto Madagasikara ohatra de be de be ny olona mbola mihetsika divoly, misy demoniaka sy ny sisa, fa zao dia tsapanao hoe tsy de misy tsony mihetsika demoniaka itseroa raha tsy noho ny antony manokana, misy moa any amin'ny tompy fa efa tsy de takan'izany tsony taloha satria nahoana, satria efa be de be ny fiangonana mitoriteny re isan'alahady, ny fampianarana re isan'alahady, ny hira-pivavahana reny rehetra dia filazana momba an' Jesosy ka maharesy ilay ratsy, mahatonga lay ratsy zay resy marina loatra fa tsy hoe akory hoe eo no mahasamihafa ny hoe demoniaka sy hoe miola ampiasain'ny devoly iny misy foana, fa le hoe demoniaka zany hoe arakaraky ny filazantsika n'io Jesosy io, ny fitantarantsika momba an' Jesosy, ny resaka ataontsika ka resaka momba an' Jesosy, resaka momba ny fiainana, resaka momba ny fifaliana de zao resy lay ratsy. Satria masy le mietrera mandrakariva na hoe tsy maintsy asa sy fampahirezana vao maroaka devoly, eny tokoa ny asa sy fampahirezana aloha zany de efa fitaovana fandroahana devoly iny, fa izao ny hira-pivavahana, ny resaka ataonao fotsiny, zay mahatonga ny Paoly miteny hoe aza de manome toerana ho an'ny devoly, zany hoe rehefa miresaka ianao de zao zay resaka pozitiva resahana, resaka momba ny fitiavanamana, momba ny fahatsarana, fa raha ohatra ka miresaka de momba ny devoly foana no resahana de zao tsy ny filazana an' Jesosy no resahanao fa ny filazana devoly ray sanatria ny fitantarana momba ny devoly ray no ataonao be de be fa tsy ny fitantarana momba ny Kristy dia mahazo aina be izy ko. Zay ny tadiavina, ny resahana azy ny tadiavina, fa izao tsy ny resahana azy ny tokony mamaky atsika fa ny resahana momba an' Jesosy.
dia zay mahatonga ny apokalipsy miteny hoe naharesy zany ninonninona nanidina ty ambony tany ary lay ratsy de zao resy ny mpino satria efa voavelany helokotsika no ny amin'ny Kristy ary itsika kosa dia mitoro ny filazantsara sy miresaka momba ny Jesosy. Fa ny faran'zay aseho amin'ny boky ny apokalipsy de zao izy manao hoe ary tsy nakama amin'ny aintsony izy na de ho faty ara. Zany hoe ny mpino dia nanjary tsy nakamamy zany hoe tsy nakafy le fiainana ary tsy amin'ny aintsony izy na dia ho faty aza toroana fa ny boky ny apokalipsy dia nosoratana tamin'ireo ho an'ireo reo kristianina izay nenjehina tamin'ny vanim-potoanany nanomboka tao amin'ny andro Néron dia be de be reo zay olona mivadika amin'Andriamanitra mivadika amin'ny Kristy noho ny amafy ny fanenjehany satria makamamy ny aina ary betsaka ny olona makamamy fiainana de mivadika amin'ny finoana, betsaka ny olona makamamy fiainana eto am'izao tontolo zao de manjary miala amin'Andriamanitra. Jauna efa apôstôly ny tena manao hoe tandremo tsara aza ty zao tontolo zao na aza makamamy aza makafira zay nazy ilazana azy ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty satria taratry ny tsy fitiavana an'Andriamanitra zany. De eto de boky ny apokalipsy miteny manao hoe ary tsy nakamamy ny aintsony ny mpino zany io tsy ny tsy nakamamy ny aina de zao tsy nanao zava-dehibe ny aina mihoatra noho ny filazana any Kristy, tsy nanao zava-dehibe ny aina mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra zay asehon'lay rano zanak'ondry. Fa Jesosy fa nanafatra an'io miteny manao hoe raha misy olona ty zao tontolo zao mihoatra noho ny fitiavana dia tsy mendrika eo mpianatro. Ary dia eto dia aseho amin'ny bokin'ny apokalipsy fa resitsika lay ratsy satria manana ny rano zanak'ondry isika, satria milaza mitantara momba an' Jesosy itsika ary niakon'izany eo amin'ny fiainantsika de zao tsy olona mankafy ty zao tontolo zao ty satria efa manana fiainana mandrakizay, efa manana fifaliana izy hoe mifaliry lanitra sy anareo zay eo aminy satria efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, efa mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika. Afaka malala mampahery anao aza itony boky ny apokalipsy itony tsy hoe boky mampatahotra akory reny olona mamaky ny boky ny apokalipsy de matahotra be satria misy mahita fahitana isan-karazany hoe dragona, maso sy ny sisa rehetra fa izao ny boky ny apokalipsy de boky mampahery. Ary dia zay no aseho an'ity toko faharoa ambin'ny folo ty hoe efa resy lay ratsy de aza matahotra lay ratsy aza matahotra devoly fa efa resy izy ny fitiavany ny fahatserovanao voavela heloko dia mahatonga raha tsy anelinelinanao fa fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra, ny fandrenesanao ny hira-pivavahana, fandrenesanao ny tsoratra masina vakiny, reny dia fitaovana omen'Andriamanitra anao ahafahana mandresy lay ratsy. Dia lao hoe raha mifalia amin'ny fiainana isan'andro, aza miferin'aina, aza mitebiteby, aza matahotra fa manana ny tompo ianao zay efa nandresy. Aza manaiky ampitahoriny devoly fa izy dia efa resy ary ny fandresena de efa nomena antsika ry havako. Ivavaka isika hisaotra ny tompo ary ametraka ny fiainantsika eo am-pelatanana. Tompo am'saoranao zay fa nomenao anay ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Dia ny ranony Jesosy zanakao zay rano zanak'ondry nanadio anay, nanala anay tamin'ny betibetiny zao tontolo zao ka tonga zanakao zahay tonga tianao, nosasanao ary mitafy an' Jesosy zanakao amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra tompo fa nomenao anay koa ny fitaovana hoentinay mandresy ny fakapana sy ny zana-tsim-pikalefan'ilay ratsy dia ny teninao, ny filazana momba anao Jesosy. De mivavaka zay tompo ampaherezony mba tsy hakamamy ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao mandalo ty fa ataovy makamamy ny fitiavana anao Andriamanitra, ataovy tia ny fanomponanao, ataovy vavolombelonao amin'ny asa tsara, ataovy vavolombelonao amin'ny fitoriana ny filazantsara. De mivavaka zay tompo ho an'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara rehefa FKM mbola ao anatin'ny fiaonam-beny amin'izao ora sy fotoana zao de ampaherezi ny fiangonanao Amasino Arovy, ataovy mpandresy raha kofo ny rano Jesosy zanakao ary ataovy feny fitahina ny asa novoninahitra ao. Amasino ny fiangonanao am'izay entsonao azy. Mivavaka zay tompo an'ny tokantranonay tsirairay, anjako amin'ny tokantranonay eny ny fandresena, ny fitiavana, ny fifaliana
zay rehetra asan'ilay raha tsy mampisaraka amin'isa-tokantrano, zay asan'ilay raha tsy mampisaraka eo anivon'ny fianakaviana, mampisaraka eo anivon'ny firenena, de didina eo ny anaranao Jesosy reny fa efa nosasan'ny rany zanakao ny fahotanay ka dia rava ny efitra mampisaraka, ko dia anjaka ao amin'isa-tokantrano sy ny fianakaviana tsirairay aneny fifaliana, ny fiombonana, ny fifankatiavana. Misaotra Jesosy fa afaka mametraka ny fiainana eo am-pelantananao hatramin'izay. Amen.